Andriamanitra rainay tsara indrindra ho manaritra izao fotoana izao ianao. Foany Jesosy izay rehetra jiaby ianao izay manelinkelina izao fotoana izao, satria ny teninao dia sakafonay, fototrainao anay, hero anay, tanjako anay. Ka mitenena aminay Jesosy satria zavatra ny fanahinay ny teninao. Tompo, arovy amin'ny rano masina izao video izao. Mitenena amin'ny vahoakanao. Misaotra Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra dia ato amin'ny Filipiana 4:7 fa nitapahako izy teo satria misy feona telefona. Filipiana 4:7 ka hatramin'ny 7 dia manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 7. Fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Anatra nataon'i Paoly mba tsy anekeny Filipiana izay mpampianatra sandoka fa hitady handroso amin'ny fitondran-tena tsara rehetra. Farany rahalahy mifalia ao amin'ny Tompo, tsy manahirana ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voaklema, fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Amen. Andiny 12. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho azoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany, fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafa ianareo. Kanefa aoka ao amin'ilay efa azontsika sahady ny mbola izorantsika. Ry rahalahy, aoka samy anahaka ahy ianareo, ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny, fa fahavalo ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ireny. Fahaverezana no hafarany, ny kibo no andriamaniny, ny fahamenarany no vonahany, fa misaina ny amin'ny tany izy. Amen. Ny teny izay nomeny Tompo antsika androany nomeny fanahy masina dia fampaherezana izay fantatsika fa nisoratan'i Paoly ny ato amin'ny Filipiana, izay miteny ny Tompo asaintsika mifaly mandrakariva, mifalia ao amin'ny Tompo rahalahy rahavavy. Ny fifaliantsika dia naorintsika na tsy manana antsika ninona zavatra atrehanao amin'izao fotoana izao, na ao anatin'ny fahaverezan-tsaina ianao, ao anatin'ny ankiviana ianao, dia hoy ny Tompo aminao mifalia amin'izany rehetrarehetra zany. Tsy manahira anareo manoratra teny averimberina hoy izy Paoly, fa mahatsara anareo zany, satria Paoly eto dia nanoratra tamin'ny fiangonan'ny Filipiana, tany amin'ny Filipiana, satria fantatsika Paoly dia nitety tanàna maro. Dia nandefa taratasy tany nanoratra tany Paoly, izay ilay teny miverimberina. Ny tenin'Andriamanitra dia miverimberina na impiry eo na hatramin'ny kely atsika rehefa hentsika io tenin'Andriamanitra eo miverina foana, satria tsy mety lany mamy, tsy mety lany mamy ny tenin'Andriamanitra ry havana.
mitondra aina, mitondra hery, mitondra fampahirezana. Te hampahery anao ny tompo androany. Mety reraka ara-panahy ianao, mety kivy ianao, mety ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao, mampahery anao ny tompo. Fa eo aminao mandrakariva izy, mampifaly anao ary ihany koa mampahery anao, ary mamerimberina ny teniny foana mba hahatonga antsika hiorina tsara. Fa maninona moa ny teny no miverina? Nahoana? Indraindray fampitandremana, indraindray mba tsy ho variana antsika, na efa sao dia efa nisy zavatra nataontsika tsy nety ihany dia efa mampitandrina ny tompo. Raha vao ny teny miverimberina dia fampitandremana zay. Ka izay nataon'ny Paoly hoe miverimberina izy ny teny fa mahatsara anareo zany. Ka raisitsika androany koa ny teny hoe mahatsara antsika ny teny na dia fahintsika ary. Amen. Amen. Farany rahalahy azafady eo amin'ny 12, tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy. Asain'ny Paoly zany mitandrina antsika miambina. I Paoly miteny eto fa ny fanahin'ny tompo no mampiteny azy. Tahaka antsika ankehitriny izay mitory, izay manambara ny hafatra ny tompo, ilay fanahy masina izay ao anatintsika no mitondra mampiteny antsika. Halleluja. Tahaka an'izay koa Paoly eto izay mampitandrina ny fiangonana tany Filipo. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa. Ny amboa dia mitafy volon'ondry. Misy zany ny amboa dia izay mandehandeha. Ny amboa dia tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray fa mandeha etsero. Halleluja. Mandeha etsero ny amboa. Ka izay nampitandremany Paoly antsika androany, nampitandremany fanahy masina antsika androany fa ny amboa dia mitady izay harapana, mitady izay toerana. Amen. Raha tsika manokatra ohatra hoe iny amboa iny na tsy fantatsika ohatra nohony izy avy any miraparapa manatona tsika manome hanina azy dia tamana aminao eo izy. Izany hoe ilay fanokafantsika varavarana. Fanokafantsika varavarana. Raha tsika manokatra varavarana amin'ny zavatra olona tsy fantatsika dia manokatra lalana ho an'ny Satana atsika amin'izay fotoana izay. Tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy. Be dia be ny mpanao ratsy, ny mpangalatra, ny mpijangajanga, ny mpangalabadin'olona, ny mpifosafosa, ny mpandainga. Asain'ny tompo zany tsika mitandrina amin'ireny zavatra ireny. Satria tsika tsy natao hikambakambana amin'ny ratsy intsony. Amen. Tsy natao hikambana amin'ny ratsy intsony itsika tompoko. Satria tsika dia olona efa ao amin'i Jesosy. Inona ny kambanany gentilisa Saint Dios? Tsy afaka miaraka reo. Amen. Ka raha fantatrao fa manao ratsy olona io, fantatrao ny toetrany, fantatrao ny momba azy, aza mandeha maka fanahin'Andriamanitra. Satria anisany maka fanahin'Andriamanitra zany. Anisany maka fanahin'Andriamanitra. Ka rehefa fantatrao zany hoe efa fantatrao zany hoe lalana tsy tokony alehanao, lalana tsy tokony izoranao, tsy any tokony alehan'ny tongotrao, dia tandremo, inviteo, azo invitena zany. Tsisy olona anao forseanao. Amen. Ambeno ny varavarana alehanao, na amin'izay olona iresahanao, na amin'izay rehetra namanao. Tandremo, ry havana. Satana tsy teny amintsika mihitsy hoe ty aho fa Satana, ty aho fa mpanao ratsy.
Tsy teny amin'izany mihitsy satria sandoka ny tenenin'ny Paoly eto. Ny mpisandoka tsy hiteny hoe za ty sandoka. Tsika mahita ohatra olona mpanao vola sandoka hiteny aminao izy hoe ty vola ty sandoka tsia. Fa misy masinina itestehan'zareo anazy ahaizany azy. Tahaka izay koa tsika. Ny fanahy masina zay ao anatsika mampalala antsika ny olona io hoe tsy avy amin'ny tompo zany. Misy fanahy mandainga izy, misy fanahy fijedredona izy. De ahoana ny ataonao tsy miady aminy ianao? Fa mitandrina ny tenanao. Tandremo hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Ka mila tandrematsika zany satria fotoana zao ny tompo de tena hoe sarotiny amintsika zanany. Sarotiny. Manaraka ny teny izy hoe tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema. Voakilema de sarany ny teny. Misy ny fampianarana tsy misy kilema. Tandremo zany ny masain'ny tompo zany tsika mitandrina ihany koa ny amin'ny teny izay voaraitsika, ny teny izay henoitsika, ny teny izay raisitsika. Amen. Mila hitandrematsika satria mety ahatonga atsika hisolafaka, mety ahatonga atsika hiverin-dalana, mety ahatonga atsika hiala amin'le lalana izay efa nizoranao. Satria noho ny fahenonao ny fampianarana iny de manao comparaison ianao. Tonga le fanahy ny afetseny Satana. Zay fatatsika fa mpamitaka foana izy. De tonga izy mamitaka, manome fampianarana zay mitovy. Dra le fampianarana de henoinao de hoe toa marina. Misy ten'Andriamanitra milaza an'izany fampianarana toa marina de henoinao de marina tokoa. Nefa misy fampiviliana ao. Halleluja. Fampianarana fampiviliana. Raha tsika tsy manana le fanahy discernement de voafitaka. Zay na tonga ny tompony teny hoe na ny olombo afidiny aza de voafitaka. Ankoatran'ireny zavatra zay ataon'izy ireo miracle zay deraderain'izy ireo zay hitantsika maso, misy ny tsy mahafantatra de mbola manantona, fa misy ny sokafony Jesosy masompanany malala ka tsy manaraka an'ireny hoe manao miracle be, manao fahagagana be. Fa ankoatran'ireny misy ihany koa ny fampianarana de tena hoe henoinao izy de marina tokoa. De mitory ny azo fijaliana izy, mitory ny fampibebahana izy ry havana, mitory ny fahamasinana antony sy ny velana. Kanefa kosa tandremo fantaro ny zavatra rehetra. Ny voa no alalanareo azy. Ny voa. Betebetsika mety ho voafantrika ny amin'izay zavatra ka nampitandrina mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto amiko sy aminao. Satria misy ny fampianarana de tsika mitovy, tsy mitovy. Mila fantarinao ny fampianarana zay henoinao. So de mitondra anao any akady. Halleluja. Dia fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy oriariantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Halleluja. Eo nitondrako atsika le fampianarana henointsika de toa marina izay nolazaiko atsika teo. De mitory izy ny fibebahana, mitory izy ny fiavian'i Jesosy, mitory izy ny andehanan'ny famarinana sy fahamasinana antony ivelany. Mitory an'izany rehetrarehetra zany izy, mitory ny azo fijalian'i Jesosy. Kanefa tsy mandeha araka ny fanahy, fa mandeha araka ny nofo. Eo ilay hita toa marina. Tena mitovy ny fampianarany amin'le fampianaran'ny olona izay mitory ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Kanefa jerenao izy mandeha ara-nofo be.
le zavatra toriny tsy iainany, izay no afantaranao ihany koa, izay le voky-lema, izay no afantaranareo ihany koa fa hoe sandoka. Amen. Ny sandoka tsy voatery hoe marobe ny miteny secte, marobe ny miteny sandoka de tena hita miharihary, tsy voatery ho fantatsika miharihary, fa mila manana atsika ny fanahy, ny fahafantarana, ny esprit de discernement. Raha io loto tsy mandeha ara-nofo nefa de mitohy de tena manambarana io izy, nefa ny fiainany de ara-nofo be, zany no afantaranao io no azoany satana be de be ny kristianina sy ny zanak'Andriamanitra, le fandehanana ara-nofo. Satria ny ten'Andriamanitra de mazava tsara mifanohitra ny fanahy sy ny nofo. Raha antsika mitory manambara an'Jesosy nefa mandeha ara-nofo be, mampitandrina antsika ny tenin'Andriamanitra androany. Mila mandeha araka ny fanahy isika, satria Andriamanitra de fanahy. Vakio ny Galatiana 5 fa manambara izany. Ambaranao ny vokatry ny fanahy masina zay tokony ananantsika, ny vokatry ny fanahy. Vokatra zany ohatra mamboly le olona de misy vokatra, mamboly tsika de mila hita le vokatra amintsika, vokatry n'ilay fanahy masina. Raha tena mitoetra aminao ny fanahy masina, raha tena mitoetra amiko ny fanahy masina, de mila hita lay vokatra. Amen. Ka tsy voafitaka antsika raha antsika mandeha miara-nofo be, de ho voafitaka antsika tratra ny fampianara sandoka antsika. Amen. Imenimenina antsika, nometsiny antsika, fa itsika mihitsy mila miala an'izay ara-nofo be zay. 12, tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay hiazonan'i Kristy Jesosy aho. Na nilaza Paoly tsy hoe tanteraka izy, tsisy tanteraka atsika na zana ianao, fa miezaka ny fiezahanao hahazoanao ny zavatra any ambony, hihazonanao an Jesosy mandra-piaviny. Tsy maintsy mihazona azy tsika mandra-piaviny. Tsisy de fa hoe za ty fa tena fa tonga amin'ny tena faratampony fa tsy matahotra ninina tsony aho, matoky ny tenako aho. Tsy izay mihitsy. Fa ny fampaherezany meny tompo atsika androany, meny fanahy masina atsika, de ny azona atsika sy ny tandrema atsika ny lala famindra atsika. Satria raha vao mibolisatra kely tsika de vita zay, raha tsy miverina mibebaka. Amen. Toizako ny tenin'Andriamanitra. Ry rahalahy rahavavy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa izavatra iray loha no ataoko, manadino zay zavatra oriana, ka miezaka natratra ny zavatra eo aloha. Adinoy ny zavatra rehetra ry havana, adinoy ny filana maro isan-karazany zay efa niainanao teo, ny fitsiriritana, ny mbola fandaninandro amin'ny zava-pona, mila dinona reny, mila isarana reny, fa dinio ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy, ka manatratrara ny tanjona eo aloha. Tratraro le tanjonao, le firaisanao amin'ny Jesosy mba hiamafy hatrany, hiahery hatrany. Halleluja. Mandra-piaviny Jesosy eny amin'ny raolanitra, mba ho isan'ny tafakatra Jesosy ianao, aza mibanjina ny zavatra efa lasa. Adinoina, aza variana mijery ny hafa, mitsikera ny hafa. Jereo ny ianao, omano ny fiainanao. Halleluja. Eny, miezaka natratra ny Marka aho, azoaka ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Miezaka i Paoly mba hazoan'le loka de le idirany any amin'ny fanjakany lanitra. Izay no ezahatsika, ny niantsoany tompo anao tanterao, le niantsoany anao, le tanjona niantsony anao
Satria raha tsy tonga amin'ny tanjona ny antsoany atsika dia inona ary ny antsoany ianao? Ahoana ary ny azoanao n'ilay loka any an-danitra? Ny loka na ianao mandeha miadana eny na mandeha tsy moramora eny, ny tanjona anao dia izy ianao ho any an-danitra, tratranao io, tonga any ianao. Fa aza mierikeryka, aza mitoditodika, tohizo ny lalanao, aza variana etsy sy eroa mandany fotoana fa manana firaisana amin'i Jesosy. Tsika tsirairay izy samy manana fomba firesahan'i Jesosy amintsika. Raha tena manana firaisana aminy ianao, fantatra ny fomba fiteniny aminao, famangina ianao rehefa tonga izy, raha tena manana relation aminy ianao. Fa aza variana mijery eny atsy, mijery eny aroa, mijery eny aty, dia avy eo ianao amin'izay aiza ny hafaranao? Variana ianao mitsikera ny ato, mitsikera ny ary, manaratsy ny aty, manaratsy ny ianao jereo. Amen. Mba azonao le loka idiranao amin'ny lanitra. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra, ny mpibitsibitsika, ny mpifozafoza, ny mpitsara tsy hiditra ny fanjakany lanitra. Amen. Jereo ahitsanitsano izay tsy izy aminao, mba tsy hahatonga anao ho tratran'ilay sandoka. Satria izany rehetrarehetra izany lasa sandoka. Ny esprit ny sandoka ihany koa misy. Ny fanahy sandoka ampidirin'ny Satana ao anatintsika, ahatonga antsika tsy hifantoka amin'ny fampianarana marina, entiny mivilivily etsy sy eroa tsika, miaino aty miaino ary, mba ahatonga antsika tsy hiorina marina ao amin'i Jesosy, miorena ao amin'i Jesosy, miorena ao aminy. Ka tsy azo anao ny fampianarana sandoka, tsy azo anao ny fanahy sandoka, satria alefa ny reny mba ahatonga anao hiala amin'ilay fampianarana marina. Manaraka ny 5:12. Koaka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany, fa asehon'Andriamanitra aminareo izany, raha sendra manana saikafa ianareo. Ianao izay efa tanteraka, ianao izay efa mahalala ny marina, tsy hoe ilay tanteraka dia hoe tena tanteraka fa hoe tsisy tsony ny fahadisoana, tsy izay, fa hoe efa tanteraka ianao mandeha amin'ilay fahamarinana. Dia inona ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny eto? Raha misy sainkafa, misy ny fanahy ampidirin'ny Satana, satria izy dia mitante foana, mandefa sainkafa izy ao anatinao, mangataha amin'ny tompo hivavaha aingana, mba hanesorany tompo an'izany ao aminao, mba hanesorany ilay fihevitra tsy avy amin'ny tompo, ilay saina tsy avy aminy. Ny tompo rery ihany mahay manafaka an'iny, satria indraindray ampidiriny Satana reny ahatonga anao hiasa aloha, ahatonga anao ho sahirana, aiza ihany no marina, satria raha vao mitoditodika ianao dia tsy fantatrao inona no raisinao. Ka mijoro tsara re tompoko, mijoro tsara. Tany mafy izay fanananao izy ny tenin'Andriamanitra, mba tsisy haka ny satrobonatrao. Tany izay fanananao, tany izay fanomeny Jesosy anao ny amin'ny fahamarinana, ny fampianarana tsisy kilema. Tany aza miovaova. Manaraka ny tenin'Andriamanitra. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady ny mbola hizorantsika, zay le teny teo. Hoe izay efa azonao, izay efa nomeny Jesosy anao satrobonatrao, tany izoro iny, satria raha vao anao miodakodaka dia hatanan'ilay fahavalo, satria eo foana izy miambina. Tany Jesosy, tany izay efa azonao, izoro hatrany iny lalana iny, aza mivilivily, aza manaiky mihaino feon'ny Satana, izay mampiditra amin'ny fisainantsika ny anatin'ny fontsika, ny fieritreretantsika any, aza manaiky re tompoko. Satria izy miditra mampiditra filesy amin'ireny, fa itsika efa feno fanahy masina dia miambina sy mitandrina mba tsy ho tafiditra izay filesy alefan'izay. Amen. Dia ny 7:10,
Ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. I Paoly izay nandeha amin'ny fahamarinana, izay nandeha amin'ny fahamasinana, dia niteny aoka hanahaka ianareo ka dinio izy izay mandeha tahaka ny ananareo anay ho marika. Aoka zany izay hitantsika hoe mitovy amin'iny lalana alehany iny le olona hoe mety hoe mpitarika anao izy, mety hoe io no noentin'i Jesosy hampahalala anao ny fahamarinana, toy izy no hiatraniny ny fampianarana. Na mitovy amin'ny fahasanao tena hoe azonao antoka fa mitovy amin'iny no arahatra amin'ny farany. Amen. Satria manaraka itsika izay efa mandeha amin'ny fahamarinana sy mandeha amin'ny fahitiana dia misy ny marika ny azo fijalian'i Jesosy ry havana. Efa misy ilay marika. Fa iny marika iny afaka mifafa raha tsika mivilivily, raha tsika tsy mihazona an' Jesosy hatramin'ny farany. Afaka miala iny marika iny. Amen. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina ankehitriny fa fahavariny azo fijaliany Kristy ireny. Tomany mihitsy Paoly eto miteny fa maro no mandeha nefa mandeha ara-nofo be, no efa mandeha amin'ny sandoka fa tsy ao intsony Jesosy, efa tsy ao anatiny intsony Jesosy fa dia efa mandeha amin'ny fahazarana fotsiny. Ka mitomany ary heverimberiny Paoly mba tsy ho tafalatsaka amin'izay reto kristiana tany Filipi reto, tany Filipiana reto. Tena hoe naverimberiny Paoly mba tsy ho tafalatsaka, mba hitandrina averin' Jesosy amintsika ihany koa. Ianao izay efa mihazona an' Jesosy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, azony mafy retoko. Satria ia mafy ny fizahan-toetra, ia mafy ny lalana lovantsika. Amen. Satria maro nefa mandehandeha eny, ka raha tsika manaraka andreny dia voafitaka, dia lasa tsika anaraka andreny voafitaka. Izay mahatonga antsika sain'ny tompo miambina ny alehantsika, ny jerentsika, ny henohintsika tandremo mba tsy ho tafalatsaka amin'ny sandoka ianao, mba tsy ho tafalatsaka amin'ny sandoka ny Satana ianao. Amen. Mampitandrina antsika zany tompo androany. I Paoly dia an-dranomaso izay namerimberina matetika mba hiambena an'ireto kristiana reto. Androany koa ny tompo dia mamerina amintsika mba hitandrema antsika, na dia efa heninao zany na dia efa fantatrao izany. Aza raisina hoe efa henoko dia tsy mila heno an'izany intsony aho, fa raiso henoy dinio tsara ny tenanao, sao dia efa mandeha miala amin'ny fahamarinana ianao, sao dia efa mandeha nofo be ianao. Natao andeha araka ny fanahy isika, fa raha vao ny nofo no manjaka aloha dia efa tsy ao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny nofo tsy voatery ny toetra ihany, fa na ny fiainantsika andavanandro, na ohatra ka ny asantsika ataontsika voalohany, na ohatra ka misy zavatra tiantsika aloha nohon'i Jesosy, na ny sakafo, dia efa nofo be no mandeha aloha. Amen. Na ny fanadiovantsika ny tranontsika, raha io no ataontsika aloha mihoatra nohon'i Jesosy, dia efa nofo no mandeha aloha. Ry havana, terany lalana. Na hoe tsy metimety iny antsika raha tsy miresaka amin'ny anina aho dia efa le nofo be no mandeha amin'izay fotoana izay. Efa le nofo. Tandremo fa ny sandoka tsy voatery ho hitanao ty fa sandoka aho, fa na zavatra ohatra izany piège alefan'ny Satana alavo antsika. Ka any ianao tafaresaka foana amin'io namanao io, tsika tsy natao hity olona, tsy tao hitoky amin'ny olona, tsy atao hisy zavatra aloha mihoatra ny tompo. Na ny fotoana antsika io aza, rehefa be loatra ny fotoana antsika amin'ny zavatra anankiray, dia efa ny nofo no manjaka, efa misy zavatra tiantsika ao izay mihoatra ny Jesosy. Ry havana, mitandrema fa teriny lalana, teriny lalana. Farany amaranako azy, maro nefa mandeha araka izany izay voalaza teo izay.
maro. Ka raha antsika miaino indray manaraka indray tafalatsaka. Amen. Raha tiantsika ny miresadresaka olona dia efa lasa aloha ilay nofo amin'izay fotoana izay. Farany eto dia milaza fahaverezana no iafarany mazava. Fahaverezana ny iafaran'izany olona izany. Izay ny nofony mandeha aloha. Mazava ny tenin'Andriamanitra eto. Fahaverezana dia fantatsika fa ny afo be. Fahaverezana ny iafarany ny kibony no Andriamanitra izay ilay sakafo. Ny kibo tsy voatery sakafo ihany koa io. No lasa Andriamanitra antsika. Io no ataontsika voalohany. Satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny Filipiana 4:1-7 ny fanahin'Andriamanitra no mitarika antsika. Dia izay rehetra araka ny fanahy no enoin'Andriamanitra satria izy fanahy. Ary ny sitrapony no ataontsika fa tsy ny sitrapontsika intsony. Fa raha vao ny sitrapontsika dia tsy ao Jesosy. Na io programantsika io raha tsika manao programa be tsy manontany an Jesosy dia efa ny nofontsika no mandeha. Amen. Dia miteny izy eto hoe ny kibony Andriamanitra, ny famenarany, ny vonahiny, fa misainany amin'ny tany izy. Izay le nofo be. Le zavatra amin'ny tany no saintsaintsika. Mihoatra ny zavatra ny lanitra. Inona ny teny Jesosy? Ka atsao aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Manaraka ho azy ny zavatra ny tany ry havana. Tsy mihazakazaka mialohan'io tsika. Tsy mihazakazaka alohan'io tsika. Halleluja. Izay mahavoantsika voalohany indrindra. Raha vao tsisy hoanina, raha vao tsisy ny asa, dia tena hoe ino no voalohany amintsika? Olentsika mitady an Jesosy aloha, manontany ny Tompo, aiza ny lalakaleako? Dia izy manoro lalana. Ny kibony Andriamanitra izy. Satria raha vao io ny voalohany amintsika, satria raha zao tsy miasa tsisy hanina. Raha zao tsy miasa tsy mavoaloha fotrano. Raha zao tsy miasa dia mehezan'olona. Raha zao dia zao. Dia dikan'izay le vola ny mbola Andriamanitra tsika, le sakafo ny mbola Andriamanitra tsika, le trano liksa ipetrahantsika mbola Andriamanitra tsika. Halleluja. Mbola reny zany le nofo. Reny le nofo manjaka. Lasa reny n'Andriamanitra tsika. Raha vao tsika miantehitra amin'izao tany izao, dia izay le efa azo ny fampianara sandoka tsika. Maro ny teny ka hanahoana zany? Manaka an'izao zao dia tena tsy hiasa mihitsy. Afaka miasa tsika, tsy mandrara tsika, tsy hiasa na Jesosy ny asa. Fa ny asa ny Tompo nataony aloha. Manaraka ho azy le asa. Ambiny le asa. Ambiny. Halleluja. Fa le asa nandrandray azy ny tena nataony. Maro tsika manao ambiny fotsiny ny asan'ny Tompo. Efa zista antsika ohatra mamaky teny, nitory dia efa vita izay fa asan'ny Tompo. Be dia be ny asan'ny Tompo ry havana malala. Maro. Ary anontany ny Tompo marina, inona ny asa niantsony ianao? Inona ny asa izay niantsony ianao? Izay ny tenen'i Paoly teny niezaka natratra ny fiantsoko aho izy. Ny niantsoan'ny Tompo azy no nitratrariny. Ahavitan'le antso. Izay nanirahan'ny Tompo azy. Hitaona ny jentilisa ho amin'ny Jesosy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Izay ny niantsoan'i Jesosy any Paoly. Inona koa niantsoan'i Jesosy ianao? Hitory teny? Niantsoan'i Jesosy ianao? Andeha mivavaka, mandray anjara, mitory amin'ny gropy dia izay. Fantaro. Inona ny antsoan'i Jesosy ianao? Inona ny asa niantsoany ianao? Mission, ministera, hafa ireo samihafa. Ministera izay niantsoan'ny Tompo anao. Tratraro ny tanjona mba hazonao le loka avy any an-danitra. Ka hatramin'ny zavatra any ambony dia ho azonao tratranao le fiantsoana antsoan'ny Tompo anao. Aza mikatsaka ny zavatra ny tany. Fa raha vao zavatra ny tany aloha tsy ho tratranao mihitsy le tanjona anao. Tsy ho azonao mihitsy. Hivavaka ihany ianao. Ho any am-piangonana ihany ianao.
hitory ny tenin'Andriamanitra ianao, andiniky tenin'Andriamanitra ianao, miaraka amin'ny mpiara-manompo ianao, fa ny tanjona ny antsoan'i Jesosy ianao tsy ho tratranao. Amen. Hatrenao mandeha miara-nofo be. Ty kibon'ny Andriamanitra ty be dia be. Maro no voalaza ao anatiny ao. Dia miteny izy koa ny fahamenarana ny voninahiny. Mieritreritra zao tsika hoe voninahitra tsika ny tsika manana trano be, voninahitra tsika tena hoe miasa be, manana asa 3 efatra, fahamenarana ho anao zany. Enatra ho anao satria ny nofo no manjaka, ny tany, ny zavatra ny tany no mahamay anao mihoatra an'Andriamanitra. Ataonao ambin'i Jesosy. Fahamenarana ho anao. Voninahitra ny tany zany fa tsy voninahitra ny lanitra. Ny voninahitra ny lanitra dia Jesosy ho reharehanao. Ny asan'ny tompo nataonao voalohany indrindra, ny fatahoranao Jesosy voalohany indrindra. Amen. Ka na mihinana ianao, na tsy mihinana ianao, na tsy miasa ianao, dia Jesosy ny reharehanao. Na tsisy trano hipetrahana ianao, dia Jesosy ny reharehanao. Izay le mikatsaka ny zavatra any an-danitra. Fa tsy hoe ihany za manambady vazaha, za manana tôbily, dia za manompo an'ny tompo, dia za tena amin'ny Facebook maka sary isa minitra, dia raina Jesosy ny sisa, havana mandiny tena. So dia efa tafiditra le fampianarana sandoka. Amen. Fa misaina ny amin'ny tany izy. Raha ny zavatra ny tany no mibahana ao anatsika, satria izy ianao manana trano be ao an'ilay adala izay nitenen'ny tompo hoe raha alaina aminao ny fanahinao ho an'iza ireo zavatra nananao ireo. Za tsy contre ny olona manan-karena, fa ny hanina fanao manana dia manjaka ny firiariana. Efa anao misy dia ataonao ambin'i Jesosy. Amen. Misy ianao za tena efa nationalité zao, zaho efa zao, nefa tsy izay ny antsoan'ny tompo anao, fa misy zavatra maro mbo andrasan'ny tompo aminao. Mbola le zavatra ny tany no mameno anao, falifaly noho ireo ianao. Ka tsaho aloha Jesosy, anontanio sitrapony ve izany, anontanio Jesosy. Mandeha amin'ny fampianarana marina ve ianao, so dia fahamenarana no azonao. Amen. Tatsika fakaiky ny tompo, dia aoka tsika samy andiny tena ny amin'ny teniny izay voaraintsika tandroany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy riria ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay, hivavaka atsika, hifona atsika, hanolo tena atsika, dia orian'izay tsika mamarana ny fotoana. Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra mahalala ny zava-miafina ianao, mahafantatra ny atsipirian'ny fiainanay ianao Jesosy. Tompo misaotra amin'izany teninao izany izay mbola mampitandrina ahy, mampitandrina anay mankasitraka Jesosy. Mba tsy andehananay miara-nofo be, mba tsy andehananay amin'ny voninahitra ny tany izay lo simba ho levina, fa mba andehananay katsaka ny fanjakan'ny lanitra Jesosy. Mifony izahay raha mbola mireharehany amin'ny tenanay, mireharehanay ho mahavita, mireharehanay ho tafavoaka. Mifona Tompo, mamindrafo Jesosy, satria tafalatsaka izay amin'ny fampianarana tsy izy, fampianarana sandoka mifandrika ny Satana. Jesosy, sokafo ny masom-pananay, sokafo ny fonay mba tena ndray ianao, ka hiditra ho fiainanay ianao, ka ho faly rehareh izay na manana na mahantra, ary Tompo alala ny fiantsona mba ho tonga amin'ny tanjona izay niantsona ho anay Tompo, satria raha tsy fantatsay ny tanjona izay niantsona ho anay dia mandeha amin'ny fombafomba izay, mandeha amin'ny nofo be izahay. Ko mifona Tompo, aoka izay katsaka ny fanjakanao, aoka izay katsaka ny fahamarinanao Tompo. Raiso ny fifonanay, raiso Jesosy, mba tena ho zanaka ho mpakatoza izany teninao izany, ary hitandrina ny amin'ny mpanao ratsy, hitandrina amin'ny voaklema, hitandrina amin'ny amboadia. Mifona
fona Jesosy arovy izay tombo tsy ho tratran'izany fa iorina mafy ao aminao ary ny fanahinao no hitarika anay amin'ny marina rehetra ka ny marina no hanafaka anay tsy ho andevy ny ota. Misaotra Jesosy makasitraka anao zay. Eto koa zay de manolo teny eto anatrehanao mba tena hanjakanao, mba tena hitoeranao ka tsy izay intsony ny velona fa ianao Jesosy Kristy no velona atao anatinay. Manjaka Jesosy ho tempolinao masina zao toerana zao, ho tempolinao masina ny foko, ny saiko, ny fieritreretako, ny lelako, ny masoko, ny sofiko, aoka ianao rery ihany no hanjaka ka ny teny rehetra hoenoiko dia ianao lay Jesosy Kristy tombo fa tsisy hafa intsony. Ianao no hanjaka amin'ny fiainako rehetra Jesosy. Avy Jesosy manjaka, avy Jesosy mitoera, avy Jesosy fanao tempolinao a Jesosy fa ianao ny tempoly masina ny toeranao ko hamasino izay tsirairay avy, hamarino izay ho tena zanakao Jesosy. Misaotra anao indrindra aho ny amin'ny fanatrehanao teto, ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny teninao na dia tsy nanomana aza fa ianao no mampiteny. Misaotra Jesosy Andriamanitra tsara, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, ankalazaiko dia raiko ny anaranao Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny fanatrehanao, ny amin'ny fotoana rehetra na dia fohy aza dia fantatra efa manatrika anao ko kasio ny mpiaino tsirairay avy izay nanatrika an'izao fotoana izao, izay miaino an'izao teny izao. Misaotra Jesosy, ny torimasonay, ny alimanginanay dia ho ampelantananao ka foazinao zahay anao ny asanay rehetra, ny ranao no handrakotra sy handidina anay ary ny anjelinao hitoby manodidina anay. Misaotra Dada malalo, voninahitra dera laza anao zay hatramin'ny indrindra ho mandrakizay. Aleluia, amen. Saotra Jesosy ny fanatrehanao, saotra tamin'ny teninao, amen.